raha malinanao ny fandarana dia azadino ny miabone ny Gasy TV. Fa alina indrindra ny andro tamin'izay, toa nangina dia nangina ny voary rehetra. Lamina sy finaritra aoko izany teo ampofoana ny torimaso safinonika ny miainany tontolo. Hafa kosa nefa niseho tao amin'ny vohitra iray nandritra izany fotoana izany satria hita nitranga sy miompy tao ny tabataba tsiraviny izay niafara tamin'ny rahalatsaka. Tamin'io tanàna io dia nisy hôtely anankiray malaza izay nisy efitra maro no sady mihaja nokendrena mba ho an'ny mpivahiny tonga miala voly. Bagdana no anarana nomeny tompony azy, ary Ingarala Itefy sy ny zanany vavy atao hoe Rangola Tinefy no niara-niasa tao. Efa matela Ramatoa Rangola vatiny ka monjomonjon'izy mianak'irery no niara-mandidy tany be ranomaso ty. Rangola Tefy koa nefa tamin'izao hiatombohan'ny tantara izao dia tsy mbola manambady ary tokony eo amin'ny 20 taona eo ny andro ny ainany. Mendrika tokoa ny zanak'olona ka na dia mivolana aza dia mba naniry mba iray amin'ireo zavatra kasiany tanany. Eny, fa hatramin'ny tany no diaviny tongony avy eo no tsy sa mamono ny soritra no diaviny. Ny rivotra mpanao maika lafy avy no sary voatana raha sendra ny serana azy ka indro fa voapaiko ny fitite andray mba isafosafo sy ilakisaka ilalao ny volon'ny olo sady lava. Alao sara ny eritreritra ny alon-drano ny topatopa etsy ambanin-danitra avo. Tamin'izao takarivariva voalaza io dia sendra tafaresaka tao amin'ny fotoana malalaka izy mianaka. Anaka ho Ingarala Itefy tamin'ny janany, manandresaka ambara aminao amin'izao fotoana izao ka mity eto akaiko. Sady nandray seza anankiray izy mba hipetrahany Rangola Itefy eo anilany. Ino izany dada? Io kosa ny navalin'ny saribakolo keliny izay avy nanatona azy. Efa imbetsaka sy matetika ao anaka no nidinika taminao ny fanirindra be fahavaratra ho vadiny. Raha ny amiko aloha dia tsy hitako izay andavana azy satria izy no antoko ny zavatra momba antsika. Asa nefa anaka fa toa fandavana sy fanimbazimbana avokoa ny valiteny azoko avy aminao. Dia ho toy izany koa ve anaka ny tokony anjara fanajana ny ray aman-dreny niteraka sa ho dina tsy fantatra ty loza anarina ny tenako amin'ny kirinao? Fantatrao ary tsy afenina aminao fa ny fandavanao ny faniriny no zary loza anapitra ny aiko izay efa ho aza morotevana. Tsy te haneranaiky ny tsy tianao ao sombinaiko kanefa tsy maintsy kosa misoroka amin'ny fahafambaraka sy ny voninahitra izay irodina tsy ho ela intsony. Indrisy, inona no amiko raha avy izany fotoana izany mba iza kosa no alehako? Dado, tsy hoe zaza maditra akory ty kalatokanao na hafa noho izany sanatria, fa izao no mba teniko. Ianao mahalala amin'ny fonjazavavy mitepy fitiavana mandrakariva, ary tsaro fa tsy ho somiko ny hanao izay mampahoro ny sainao, kanefa ary dada havako ataoko ary hitako fa tsy mendrika azo ny lapa amin'ny fitiavako ny fony. Tsy hatonina ny hery ny feno asiana ananany ny herin-jazavavy izay mitafy no fatao anatitro. Fantatrao fa maditra no sady mpilalao ty olona hanerenao ahy nefa asa dia ny vola very dada havako no amoizanao ty sombinainy dia ilay vola mora tadiavina. Raha io no mavesatra ao an-dohanao dia omeo azo ny fananana sy izay zavany-drehetra nampiasaintsika fa raha ny fitiavako kosa dia tsy sahako na ovinana ny hanotra ho azy. Fantatro izany anaka, ary tsy misy miafina amiko kory izay rehetra kanefa ataoko ahoana ny fitondra ny tanam-poly hiakatra ny arivo? Mino anaka no sady matoky
fa na inona toetrany dia tsy maintsy mivakosa izy rehefa tandridon'ny fitiavana. Ary tampoka nefa nyrisany fa indro ny vony varavarambe. Ary indro hitaniditra aveo raha be fahavaratra izay antson'ny mpahalala azy hoe Tigra tanora noho ny asiany sy ny ditrany. Ho ela velona ny patronay hoy ny antsoantson'ireo olona izay nivory tamin'ny efitrano io fa namany sy mpiasana avokoa ny mpakao amin'ny hôtely io. Tsika fotsiny anefa navalin'ity olona ranjanana be raha nahita izany izy. Ary noho ny afaka kelikely dia indro izy fa avy nanatona ny Ngaralay Tefy sy Rangolatinefy izay mipetraka teo anilany lafindriana avaratra. Vao natazana avy nanatona kosa Rangolatinefy dia namonjy nitsangana no sady nanaridiany an-dakozia. Ka manahoany sady dada hoy ny feno Tigra tanora no sady mipetraka teo anilany izy. Tsara tsy maninona anaka fa misaotra indrindra fa nanahoana ihany nalery dada dia tsy nisy vokany loatra fa tsy ato an-tsaiko tsony angany fitadiavana fa toy ny olona very fanahy aho eny an-dalana mieritreritra amin'ny valiten'ny Rangolatinefy. Inona navaliny fanindriko azy? Ary moa ve efa nambaranao azy tanteraka ny fitiavako anangana azy ho ray amin'ireo mpanapaka ny andro ny fiainako rehetra? Efa nolasaiko azy daholo izany rehetra izany anaka, ary tsy nisy na dia ray aza adiniko akory. Kanefa aza mainka fa na dia ny valala aza hono tsy azo ratsy andrinilika. Ka noho izany dia aoka tsy ho maika sika. Izany dia ao ihany ry dada, kanefa mba dino ihany fa raha atoandro fankarononany hoe ilaozan'ny omby miake. Raha mbola ilay varindresaka indrindra nefa izy ireo dia indro nisy vahin'ireo lahitratraliny ka avy mba hitady trano andriny. Akory ny agagan'ireo vahiny raha vao tafiditra tao amin'ny hôtely io izy no ny feheverany fa aty ambanivola aty dia misy hôtely mahazo olona betsaka toy izao na dia andavanandro tsy misy fety aza. Tsy nisy nampandroso reto olona nandritry ny fotoana nidirany ka indreo nierikeriky toy ny ondro-babo ka tsy naharitra ilay ray ka avy nanaton'ilay latabatra iray ary teo izao lahy no niantso ny zavatra ilainy. Amin'izay indrindra nefa dia indro tonga mipiasa nitondra ny sakafony ary nanaraka izany koa Rangolatinefy izay nikasa anatin'ireo olona na andro izy na isakafo fotsiny. Izay tompoko vavy hoy ilay ray izay nona fa tovolany arivo tonga mba hiala voly dia vahiny ary tsy mba manakavana tonona aty raha tsy hôtely toy izao. Nikasa andro izay sy tiampiasako ity ka asa na misy efitra na tsy misy olona ato na feno daholo izy rehetra. Ny efitrano dia misy tompoko ary moa aharitra firandreto ianareo. Tsy mbola fantatra marina tompoko vavy ary ngamba aharitra hatramin'ny herinandro eto izay raha aingany indrindra fa ono aho moa ve tsy ato ny hôtelin'ny Bagdana ary moa ve mba ato koa ilay olona atao hoe Rangolatinefy? Tsy nahateny Rangolatinefy raha na ino izany fanontaniana izany ka hoy izy, iza moa ianao Andriamatoa fa izany ho izy. Iza kosa Ramatoa Rangolatinefy no Flora Raolosoa dia ilay zaza niarany lalao taminao teny arivo raha mbola vao 7 taona ianao, sady nitsangana tamin'izay no nanala ny satrony ka torovana sady ty zanadomoina. Ka moa ve azoko efaina amin'izao ny voadiko fahiny nalaoko ny vavako tsy misy fitaka? Ianao ve no Raolosoa sany aliny tonga eto anatrehako? Dia anaraka anao ny foko nefa kanefa tapaka ny teny fa indro raha be fahavaratra avy nanatin'io toerana iresahany io no sady to efa tezitra ny valo arika fatratra ny voakena ny totondriny ary mivazany dia mihitika manjary mitady andositra mba amin'ireo ozatra maro mivantomantitra ny tarehiny. Iza moa ny anaran'ny lary vahiny misetrasetra ty hoy ny feony
misetrasetra hoana moa tompoko lahy ary iza moa ianao zay manontany amin'ny peompitrerona. Ora olo sonamaly tsy taitra no sady namboly fietsena amin'ny fokasikara teo ampijerena azy. Misetrasetra lafa samandrebirebi ny fofombadiko eto anatrehako ary zao manontany de ilay antsony malala hoe tigra tanora ka fantatra lava e sady nifandrafandrana tsiravina izy no nitovazana nampitahotra ka nitotondrony tamin'izay de nivokona fa nampisiny fo misary-piaro. Azafady tompoko ikosy ty piasa miaraka tamin'ny raha olo soa atao hoe lava fa vahiny tsy tonga mba anabatabako ory fa ny mba ialokaloka ka naho izany de omeo azy ty taonanao fa efa betsaka mifantatray amin'izany ny tanjaka sy ny hery tokony anananao. Tsy alany resako fa ny mpampiasany lahy sady mifelahany te maindray mandeha lava ka niaraka nijery tamin'ny seza nipetrahana. Taitra daholo ireo olona teo amin'ny efitrany io ka samy tafatsangana teo amin'ny toerana ka avy nanatiny azy telo no sady nanodidina nanao faribolana. Saika lehilahy avokoa izy ireo no sady efa mamimamy nitokany sotrony ka faly hijery olona mifanditra ary azonono fa raha misy fahatarana de hitambatra amin'izao lahy izy ireo ka anampy andrabe fahavaratra olo-patana. Raha vao nahita an'izany kosa nga rahalay tefy de namonjy nanatina azy roa lafa fantana ny toe-javatra hitrangaka ho izy mba tsy isy nikorotana eto amin'ny hôtely koa izy de miangavy anareo ro lava iny aho mba hiakatra ho any amin'ny hevitra izay efa nomanina andrinareo ary any aoka no aterina sakafonareo satria misy tabataba be ihany zao no sady ny andro efa alina raha teo. Izay fantatra fa mety tompoko ora olo sy nitsangana malaina teo amin'ny toerana ka namindra miadana namaky reto olona manodidina azy nanaraka avy eo aorinany to lava ary ndreny fa lasa niakatra nakao ambony riny izy de ao atenatenana izay misy ireo efitrano fandrimbahiny voalahatra araky ny abidi. Rehefa nandalo efitra efatra izy ireo de indro fa nijanona teo amin'ilay fahadimy ngaralay tefy eto anaka hoy izy mantsy andraolo soa no evitrinareo sady novan'ilay varavarana makoilay misy soratra F ka niditra tao raha olo soa rehefa nandray ny fanalahidy sy ireo valizy anankiroa teny amin'ny lava. Ary anao koa anaka ho indray nga mantsy any lava de ity efitra amin'ny fanila amin'ny tiny ihany no itoeranao ka indro ny fanalahidy no raisiny lava koa iny de nihiditra nakao amin'ny efitra nisy soratra zay izy sy netakeliny ary lasa rangaha rehefa izany. Vao lasa kelikely nefa izy de indro nivoaka niala tao amin'ny efitra misy azy raha olosoka nakao amin'ny lava. Mbola varina nandamina ny entany indrindra izy no nahitany tompoko lahy nanatona azy. Ono ary lesy ry lava hoy raha oloso taminy mba inona fihevirany lany tenyilay atao hoe tigra tanora ny mahafofombadina ny rangolany tefy. Momarina zany ary tsy azonona raha zazavavy sotony volany ity no anaiky ty olona tomy biby toy inona no sady sitrendrika raha ariko ny fandiniako ny andrina de karazan'olona mpanao be ariva eto amin'ity hôtely ty io lehilahy io no ny tenany atelavitra andrina mino koa no sady matoko fa tsy marina zany no lazainy no ny fahitako ilay zazavavy nyotikodina nanao mariky ny fandavana no sady marikivy endrika tsy nisy nahatsikarikaritra zany anefa ianareo zay rehetra teo afa-tsy zao zay sendra nijery azy tsy na angamba mety ho marina tokoa zany se ary mety isy tantara miafina nomba iny zazavavy ny aly iny sy ity hôtely ty ary ty rangaha vao niaraka tamintsika ity koa ngamba ny rainy satria to ambany andro salamy ihany no sady tompotrany koa. Kanefa avadiko ny tafa avadiko ny tarifa ono ah manahy mafy aho zany ny sady taitaitra be ihany ny ato apoko fa to isinona ihany angamba misy toy amin'ny matsiraviny zao zavatra zao enononge fa mbola tsy mijanona ihany ny tabataban'ireo olona ao ambany riny de
Rehefa anginana minitra vitsy no hita manerina ny efitrano nisy azy Roland io. Taitra tampoka anefa izy Roland no nikelikely ka nanjary mifampijery fa njao misy mandondona ao amin'ny varavarana kao amin'ny Raoly Soa. Andrason'ilay eto aho aloha letsy fa toa misy olona mitady ao zany. O Raoly Soa taitra n'ilay dodona ka indro mivoaka. Vao tonga teo an-dalatsara nefa izy dia nahatazina ireto olona mitady azy ka niaotra tampoka. Fa tsy izy ireo olona ireo fa Rangolan-Tefy sy ny mpiasan'ny rovavy anaty trano sakafony. Niova nanjary falifaly la endry mifeno ahiady teo ka hoy izy: azafady ramatoa fa dia niandry ela teto nareo sady namoy ilay varavarana izy. Tsy dia ela loatra tompoko, fa minitra ray ihany rabe, hoy ny feo somary miangotona maly zany. Ity zazavavy koa nefa teo ampanamboarana ny sakafony dia saikitsaikitra be ihany, toa mifandiso sy tsy manara-pomba be ihany ny fihetsiny mifametrahan'ireo plat teo ambony latabatra no nienatra efa nanarina ny tena manontolo. To teteny izy kanefa ny ahotra indray no nikelikely nefa dia voalahatra ihany ireo tamin'ny peo ny fandimby miambatrambatra no mba ny takolaka mena no nitenenany hoe: vita tompoko ny sakafonao no sady mitondrony ireo sakafo ary mialatsiny tely aloha fa andao anao atsatsinanana zahay. Azafady kely ramatoa Raoly Soa nijery azy, fa mba misy zavatra kely mba anontaniko anao. Ninona moa izay tompoko? Ny zavatra anontaniko anao tompoko vavy dia ny amin'ilay tenin'ilay olona nitabatabany atao ambany. Moa ve marina Rangolan-Tefy efa fofombadiny ianao? Nibanjina an'ity tovolahy aloha Rangolan-Tefy vao miteny tamin'ny peo maotona ny sady tsotra hoe: hatramin'izay nahatongavako teto Andriamatoa dia tsy mbola nalaly zany aho, ary tsy marina zany. Farany efa nanipiteny tamin'ny dada momba ny fandriany ahy izy dia nanao, kanefa ny fahatanterahany izany dia miandry ny safidiko. Kanefa ahoana? Hoy indray Raoly Soa taitra nanatona azy akaikaiky kokoa. Tsy namaly an'izany anefa aloha Rangolan-Tefy fa niherika tamin'ireo mpiasa-mpanaraka azy no nataony. Mandehana hoy ny feo miaro-baiko: atero atsy ny sakafon'ilay olonao. Rehefa izany dia miverena eto indray nareo mivravavy. Eny tompoko, hoy izy ireo sady lasa izy rehetra nandrindrina ny varavarana. Kanefa ahoana? Hoy indray Raoly Soa efa mahay fatratra te andreny toyiny. Kanefa Raoly Soa, raha manday io fandriana io aho dia tsy maintsy hisy loza hiatra amin'ny dada na fahafambaraky zany na lolo-po. Satria io olona antsony atao tanàna io, Tigre tanora, io dia anisan'ny olona iandrasy metraketrika indrindra eto aminay. Manan-karena koa izy no sady maro mpanompo, dia reny olona saika anao tambabe taminareo ireo reny. Koa ny fandavako ny teniny dia mety hisy ondroza tsy roa aman-tany, satria ity hôtely ity dia tsy afeniko aminao fa azy na dia misoratra amin'ny dada aza. Ny entana sy ny fanankarehetra ary ny zavatra mety ilaina eto koa dia volany no niala taminy. Mantra ny izay Raoly Soa hatramin'izay nahabaky ny dada zay e, ka voatery hiasa amin'ny olona tsy mivaritrovina toy izao e. Rangolan-Tefy, sakaiza fahazaza, move aza atao raha havako ny manary tahotra isinda mba ahomba ny alina. Move ramatoa ekenao raha ity tenako ity no ilatsaka ho mpanavitra anao sy ny rainao amin'izao akatereny izao. Ny ariko sy ny heriko ramatoa no iriko hanavitra anareo no sady ampiko fitiavana tsy voasariky ny ela koa. Fantatrao moa fa mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana. Manan'izany aho ary mamentroky anao hatramin'ny farany, fa ny haiko ny fetra ka ny fasana no mariazy faharoa apakatra antsika ho any akoatra raha toa mbola misy ihany zany fitohizan'ny fitiavan'olon-droa. Tapaka nefa nydresana fa indro ny vomy varavarana ary ireo mpiasan-Raoly Soa rovavy no niditra teo. Noho izany dia namonjy ny ala teo amin'ny toerana izy ary nanao tafandrimandry an-Raoly Soa dia lasa.
Velantsika eto aloha ry mpanariky ny fandarana raha olo sosy ny eritreriny tia matatra ny ho avy fa andao itsika hijery ireo tariky ny tigra tanoro sy ny atezerany tao ambany. Ny monomonina tony samoimbo atavina avaradrano no fandrenisana ny feon'izy ireo tsy voatoan'ny tafindrindrina ka nandroka tanteraka mifanginan'ny alina. Nandritra zany fotoana izany indrindra no ahitana ny tigra tanora na rahabe-favaratra milalao antsy eo ambony latabatra tronon'ireo mpiasa maromaro. Tamin'izay indrindra nefa dia injany eny izy ireo any tokotany any fipatrapatraky ny ranonorana fa ty fahavaratra indrindra tamin'izany rivotra ny fofofo sy ny kotokotoka no mba mbaratra ny rindrindra no nanarak'izay izay naharenesan'izy ireo olona mandondono. Nitsangana ny ala teo amin'ny toerany ty mpiasa lahy anankiray ka indro namony varavarambe notazanina nefa ka tsy nisy olona akory. Gaga ny ianao lahy ka lasa nivoaka tany. Vao lasa tany kelikely nefa izy de nizay nisy fian'olona ny antso vonjeo ary nitronony indray mandeha de tsy nisy tony intsony. Taitra daholo ireo olona rehetra tao an-trano ka indreo fa nanao tsy omby aloha nivoaka ny varavarana ary anisan'ny nahary izany koa ry raha olo sosy lavaka nidina mba hamonjy taitra. Vao tonga teo atokotany nefa izy ireo ka nandeha nakao andrefatrano izay ny avian'ilay aveo de indreo fa samy tafajaririka teo amin'izay jirony avy. Indro ilay mpiasa misondrano sady miondana makoaka eo ambon'ilay vata anankiray tsy fatam-piaviana. Fa nanino ty mpiasanao? Rinjara lay tefo hoy ny fanontanian'ireo olona ny fandimbo ny fanesy. Ary vatan'iza koa io? Asa io rangaha fa andeha aloha atonina. No ny tonga teo nefa izy ireo de gaga fa efa vatana mangatsika ny voatsapa taminy. Maty izy orangaha nivandraky ny atairana ary izany namono sady nijery ireo olona teo izy. Angamby ilay nandondona teo ora be favaratra kanefa tsy fantatra marina na iza na iza na fanahy na avelo ary na biby na olona fa aoka aloha jereny izay ao anatin'ity vaty ity. Sady no isahanompoana mafy ilay vata ka iny fa voasokana. Loza nefa ny ataran'izy ireo no ny farombaka nijery tao anatin'ilay vata hafahafa fa tanam-behivavy avy tapaka hatreo amin'ny kiony no hitan'ny ary-lohany. Inona no dikan'izao? Ony ataran'izy rehetra ary izy ty novon'ny sasany ty. Asa ho ny hafa fa jereo kosa fa misy taratasy io. Vao andeha andray ilay taratasy efa feno raha iny nefa raha be fahavaratra de maty ny afo teny amin'ilay nitondra azy ka aizina tsy mifankahitana no nanarina azy rehetra. Korotany zao, tapatapy zao, tsy nisy farany tsony fa samy nety ny tahotra be ihany sady mahity ahita hazavana ny dininy izay nambaran'ity taratasy ity ka nikoropadropaka nangary paosy ny tsapana afikasika. Tamin'izay indrindra nefa de mahay mahanafafy raha olo soka nitarika ny lava naraka azy ho any an-trano andinika izay zava-mampiororo ity. Tapitra nivoaka daholo moa ireo olona rehetra tao ka tsy nisy olona afa-tsy rangola-tinefy rery tao izay tsy mba nivoaka fa nijanona tao ihany. Fa tsy mba taitra n'izao tapatapy izao ngary sery rangola-tinefy no tsy mba tazako teo ho raha olo soa angamba hoy lava. Ary moa ve marefeon'olona ny andrina indray izy fa atao marefeon-dehilahy avatsy amin'n'itsy varavarana mikaton'itsy aho zany feon-dehilahy maninona ho raha olo soa. Asa fa andeha hoe honona
ho lava sady nanatony ilay varavarana midy izy. Omeko sekonda telo amby folo teny ho ny feo reny. Aiza ny hevitra misy reny vahindreny roalahy reny, ary tsaro fa eto ny fanandro tena. Omeo any fa nalahidin'ity trano ity. Taitra raha otsorana re izany ka tsy niaoatra akory fa avy an-trano dia natosony mafy ny varavarana makao satria fantany fa tsy mihidy. Vao ny vo io dia indro tsinjo ny masony voalohany. Lehilahy ranjanana be manao kapaoty mainty. Taitra mafy olon'ora nahita azy roalahy ka voatosiny rangolatiny nefy ary nandeha andositra teo am-baravarakely izy. Novonjeny lavanoenjena nefa ka azony teo amin'ny tanany raha andeha ioatra iny no eza mafy ka tafiditra tao an-trano. Azonay alary ilay tsy vaniny ity ho lava sady no ezany nasiana totondro io. Tsinjo ny olona tsy fantatra eo nefa mifihetsiny ka niondreny ary indro fa tsy navoa azy ka ontreriny. Azony alahoana moa ary izy alahy no manontany ahy sady no ezany nasiana ny langilangy tena tanany lava ka torana niapitra teo amin'ny gorodona. Taitra raha otsorana ity izany ka avy an-trano dia niatsapy teny amin'ilay olona ka rafitra teo niatin'izy roalahy. Ialahy indrindra ny doadavy ka enjehako andramanalina hoy ilay olona tamin-dra otsoa. Alefasy izany efa nialafa vonina koa ny aty hoy kosa ny navaliny efa maimbo rasy kriana fatratra. Mifamely totondry amin'ity olona ranjanana be izay manana fotony biby ka liandra toy ny liona manirony. Rangolatiny efy koa ampijerevina fiafarany ady izao lahy dia efa torakevitra sy ngitakitaka fatratra fa tao resy to andresy ny fijeriny raolsoa mifampitolona amin'ny fahafatesina tonga mitidika izay entin'ity olona tsy fantatra eny amin'ny tany ankavia dia ilay langilangy novelesiny any lava. Efa nanainga ny tany kapokan-draolsoa indrindro no nikika mafy ny antso vonjy rangolatiny efy. Indrisy anefa fa raha mbola tsy tapitra akory ny antsony dia efa torana ny karapoka teo amin'ny godina koa raha olsoa fa voavelon'ilay langilangy tampoka teo amin'ny lohany. Mahay mafy rangolatiny efy raha nahita izany ka andeha andositra no sady ny antsoantso. Novonjen'ilay olona nosamborona nefa izy ka azony ary notapena ny vavany dia nobataina atsoroany ka tsy hita izay naliany tafotra ilay varavarakely izay tao ambanin'ny rihana. Enondra be fahavaratra sy ngiara ilay atefy tsara izany antso vonjy izany ka sany namonjy niditra avokoa izy rehetra ary navelany teo ilay faty sy ilay vata mahagaga. Fantatry ngiara ilay atefy tsara ny feonjanany ka avy an-trano izy dia niditra nakao amin'ny efitrano isy ny tabataba. Vao mainka ny ampiavo roa indray nefa ny atairany sy ny agagany na azo azy ireo fa indreo olona roa no samy niosondra teo amin'ny gorodona. Ary rangolatiny efy ny anjovony dia tsy hita teo kanefa eo no efitrano sy ny avian'ilay feo. Fa nakaiza ny zanako hoy ngonondrangah ary hovetsy ny feo n'ilay nikikika teo. Feo ny ora be fahavaratra kanefa aza dia malady taitra loatra ianao fa ao koa izany eran'ny trano rao eny amin'ireny efitrano any ambony ireny no misy azy. Orangana anao andritra ihany fa teto mihitsy no nahatako azy tamintsika nivoaka monjy ilay mpiasa teo kanefa ety izy fa tsy hitako foana teo. Aiza re zalany tokony hisy azy ary maty sa velona. Ndrao dia vono sasany ihany tolay lohanjazavavy sy ny tanany io lany menaky ny aiko. Indrisy aiza no alehako fa ilay mba ikarakara amin'ny volofotsika efa divandriny ihany farany ity no tsoaham-panao akeriny tsy ho eto anatrehako tsony. Aoka rery dada fa aza dehibe alahelo loatra fa tsy maintsy hitako ny misy azy sady nanatin'ireo vatandehilahy niapitra teo amin'ny gorodona io raha be fahavaratra no niain'ny fitepony fony ka eny ny faniray tamin'ireo dia mbola nananaina ny ampify ihany faniray kosa dia efa tafy vatana mangatsiaka. Niary indray raha be fahavaratra no ny avy eo ka niteny tamin'ireo namany hoe mandeha na ry zalahy vao daholo izay mety efitrano rehetreto fa misy mpamono olona matsy ravina mihitsy eto amin'ity hotely ity. Jereo zao fa maty koa ndray tamin'ireto olonreto dia ireto vahiny vao hitantsika teo ary mahatanazona dia nahatongavany ity. Nahoana ny tonga eto izy reto? Inona no antony? Ary aiza rangolatiny efy? Raha maninanao ny fandarana dia azadino ny miabone ny Gasy Web TV.